Miarahaba ny mpanaraka ny fandarana tsy mavozo birao. Raha hiresaka momba ny fampianarana teto Madagasikara isika dia tsara angamba hiverenana kely ny zava-nisy tany am-piandohana tamin'ny taonjato faha 8 tamin'ny 17valonjato sy 1 rehefa tonga teto ny anglisy dia niaraka tamin'ireo misionera, ary ireo misionera avy amin'ny LMS ireo dia nitondra ny fampianarana teto Madagasikara. Ny zava-dehibe voalohany indrindra dia namadihana ny sorabe ho soratra latina, ny ABD. Io safidy io zava-dehibe tamin'ny taona 13valonjato sy 1. Natao ny fampianarana teto amintsika. Ny votoatim-pampianarana dia nampianatra asa indrindrindrindra ho an'ny malagasy sy ny tanora teto amin'ny firenena Madagasikara. Dia tao anatin'io vanim-potoana io ny anglisy tao anatin'ny révolution industrielle, dia tao anatin'izay vanim-potoana izay nahazo tombontsoa be dehibe ny malagasy satria nisitraka avy hatrany ny fivoarana izay nisy tany Angletera. Ny vokatra azo tao anatin'izay dia niroborobo be ny tanàna ary tafiditra tao anatina fahalalana izay mbola tsy fahitany malagasy teto anivon-tany. Marihana fa tamin'io vanim-potoana io ny tany Angletera dia tao anatin'ny vanim-potoana ny révolution industrielle, ary ny anglisy dia anisan'ny lohalarana teto ambonin'ny tany tamin'izany fotoana izany. Izay no zavatra nisongadina nandritry ny taonjato faha 8. Ny vokany aty aoriana be amin'izao vanim-potoana iainantsika izao angamba dia ny tandindon'ny fivavahana kristianina, satria raha tsy nisy io fampianarana nentin'ny anglisy tamin'izany fotoana izany io dia tsy maro be toy izao ny kristianina teto Madagasikara. Raha fitiniko izany tamin'ny vanim-potoana nahatongavan'ny anglisy taonjato faha 8 dia niroborobo ny tanàna teto anivon-tany, ary taty aoriana be dia mbola kristianina ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Tonga ny mpanjana tany, ny frantsay. Inona indray ny zavatra niseho? Naparitaka ny sekoly kanefa ny votoatim-pampianarana natao iva dia iva, nahafahana nanofana ny malagasy ho mpandray baiko fotsiny ihany, ho mpiasa madinika teo anivon'ny orinasa frantsay izay nisy teto Madagasikara. Ny orinasa frantsay tamin'izany fotoana izany moa ny santionany ny compagnie lyonnaise de Madagascar, Rochefortaise, tao anatin'izany koa ny compagnie marseillaise de Madagascar, sy ny sisa sy ny sisa. Dia ireo malagasy tamin'izany fotoana izany zany izay voavolavolan'ny sekoly dia mpanantanteraka baiko fotsiny ihany fa tsy mpamoro-kevitra ary tsy mpitarika velively. Ary ny sekoly moa dia nizara roa ny avaka tsara, teo ny sekoly natokana ho an'ny tompon-tany, école indigène, ary teo ny sekoly natokana ho an'ny européenne izay nanaraka ny fandaharam-pampianarana tany ampitan-dranomasina, firenena efa mandroso. Inona ny vokatra izay? Tsy afaka namolavola zavatra teto Madagasikara ny malagasy tao aorianan'izay fa zatra mahazo baiko. Ankoatran'izany dia nanjakany ny orinasa vahiny ny teto amintsika, indrindrindrindra ny orinasa frantsay, ary tao anatin'ny repoblika voalohany ohatra dia ny orinasa frantsay no tena mibahana, ary ny 90 isanjaton'ny volany niditra teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany dia avy amin'ireo orinasa frantsay ireo. Izay ny zavatra nisy. Tonga ny fotoana nazahoantsika ny fahaleovantena. Rehefa azontsika ny fahaleovantena dia nanaraka ny fampianarana izay nisy tany Frantsa ny malagasy, izay marihana fa tamin'ny taona 2017 no nisy ilay fiovana lehibe nanara-penitra mitovy lenta tamin'ny fampianarana tany Frantsa ny teto amintsika, grande réforme de l'éducation. Tao anatin'io zany dia ny diplôma, ny taranja ianarana dia nadika tamin'ny zava-nisy tany Frantsa. Nanova isika fa zarara nanova kely dia kely ihany ny fanovana nisy, kanefa tsy nahitantsika vokan'izay tsy mifanaraka tamin'ny zava-nisy teto an-toerana. Ohatra,
Madagasikara amin'izao fotoan'izao a ny 5.20 isanjaton'ny mponina dia mipetraka ny amin'ny tontolo ambanivohitra, izany hoe tokony ho mpamokatra, mpamboly sy mpiopy ny ankamaroan'ireo. Kanefa ny toeram-pianarana eto Madagasikara ny aty amin'ny anjerimanontolo indrindra dia any amin'ny fahalalana ankapobeny tena mibahan-toerana, ary kely dia kely no misahana ny fianarana momba ny fambolena sy ny fiompiana ny any amin'ny agronomia. Raha mety remarika dia ohatraohatran'izao mifandehana. Tamin'ny repoblika voalohany, zara raha nisy teo amin'ny 70 ny mpianatra tao amin'ny agronomia. Ny ankoatran'izay a dia tany amin'ny sampam-pampianarana hafa. Farana ny repoblika voalohany a dia mbola teo amin'ny 300 teo eo ny mpianatra tao amin'ny agronomia. Ny ankoatran'izay a teo amin'ny 2,000 latsaka kely ny sampam-pampianarana hafa. Hatramin'izao vanim-potoana iresantsika izao, ny fampianarana eto Madagasikara dia tsy mamaly ny filan'ny firenena amin'ny ankapobeny. Vokany rehefa tonga ny vahiny miasa eto Madagasikara dia lasa mpanampy miasa eo anivon'ireny orinasa vahiny ireny isika eto Madagasikara. Izay angamba no azoko resahana amin'ny ankapobeny ny fivoaran'ny rafim-pampianarana teto amintsika. Zanaka malagasy amin'izao fotoan'izao aloha zany mila misafidy tsara ny zavatra tiany, fa tsy manaraka ny randrana manendrika ny hafa. Raha tsy havanana ianao amin'ny teny vahiny dia ianaro amin'ny tenin-drazana, teny malagasy ny zavatra izay ianaranao. Raha tsy havanana ianao amin'ny matematika dia manaovy ianao any amin'ny haisoratra. Raha tsy havanana ianao any amin'ny haisoratra sy ny matematika, midira ianao any amin'ny lafin'ny taozavatra na any amin'ny sehatry ny fambolena sy ny sisa. Izay tianao sy manavanana anao no tokony ho trandrahanao. Zay aloha ny voalohany. Faharoa manarak'izay efa be dia be no zavatra azo isafidianana amin'izao fotoan'izao. Tsy voatery mijanona eto an-tanin-drazana, afaka miampita ranomasina any Canada, any Frantsa, any Japon, Chine, any Afrika, mety jiaby zany rehetrarehetra zany, fa tsy voatery mijanona eto an-toerana. Mazava ho azy fa mila hoenti-manana, mazava ho azy fa ilaina fantarina hoe ahoana ny atao mba ho tonga ny amin'ireny toerana ireny, fa rehefa vita kosa ny fianarana tsara ihany no miverina eto an-tanin-drazana mba tsy hiteraka ilay fahaverezana ati-doha. Zay ny momba an'iny. Ankoatran'izay amin'ny ohatra misy jeneraly anglisy anankiray antsoina hoe Baden-Powell. Izy io dia nianatra tany amin'ny sekoly, tena matanjaka be ny fitsipika ifamofezana ao anatin'ny sekoly ary namoaka olo-manga be dia be tao à Londres tao. Fa tamin'ny Baden-Powell nianatra dia izy tsy mba tany amin'ny voalohany fa tany amin'ny faraparany hatrany nisy azy. Teo zany dia tsapa fa tsy havanana amin'ny fianarana fahalalana ankapobeny io olona anankiray io. Inona zavatra nataony? Niditra nianatra teny amin'ny université tany Angletera izy, tsy tafiditra. Kanefa rehefa niditra ho miaramila izy ny faharoa ary nahazo ny grady jeneraly vao nijanona. Tany izy zany dia tena namiratra ary tena namirapiratra. Eo zany dia entiko hanamafisana amin'izay peno fa tsy lala tokana misy fa lalana maro, fa anjaran'ny tsirairay no misafidy izay randrana mety aminy. Aloha zany tamin'ny mbola tsy tete dia tsy nahafantatra ny ninona mihitsy na ny vavahadiny universitaire tsy hitako, dia mbola nanontany olona be fa satria ilay izy tiako dia nitady olona dia nanontany olona dia nikaroka izay fomba rehetra. Dia izaho nitady miboreraka nitato rehetrarehetra tato, tsy hitako hoe aiza ny lohan'ny sy vodiny tato, fa nitadiaviko ilay izy, tapakandro tontolo nitady foana dia hitako ilay izy. Dia tiako tenena amin'izany hoe rehefa tena tiana ilay izy sy mangetaheta be dia na tsy mahafantatra ary hoe ahoana sy ahoana sy ahoana tokony atao tongavana amin'ilay izy dia hita foana solution sy moyen tongavana aminazy. Dia anatenako ny tanora hoe na tsy fantatra ary hoe ahoana fomba tongavana amin'ilay izy dia atao foana, mitadiava foana fomba ahitana ilay izy, satria misy olona manodidina antsika, mpampianatra antsika, afaka manontany olona aty izao anontaniana dia misy eo foana solution fa tsy hoe tsy hita ilay izy dia mitsahana eo, tsy hitako ilay izy dia mitsahana eto mianatra aty Ankatso. Tena sarotra aloha ny mianatra aty Ankatso
tsy ohatrany tany amin'ny lycée teneniko azy zandriko hoe profiteo tsara aty amin'ny lycée fa tsy ohatran'izao intsony any Ankatso fa aty rehefa hianatra ianao dia bon, tsy hianatra ianao dia bon, fa ianao ihany io, ianao ny tompony ho avinao dia izay ataonao. Nefa koa raha ohatra hoe miredouble foana aty dia la session dia tsisy azo atao intsony dia ianao zany tompony andraikitra amin'ny tenanao rehefa tonga aty fa tsisy akanerinery intsony, tsisy tsara noho ny aty Ankatso satria le mari-pahaizana azo hafa ihany ny mpianatra aty Ankatso satria vao miteny hoe mpianatra Ankatso dia tonga dia ny olona any efa mieritreritra be hoe tsy toloራ fotsiny ireny fa ianao ny tady, ianao le tsy omena fotsiny ireny fa ianao mahay mialatsiny amin'ny teny français de merde. Donc zany raha misy problème tsy fantatra eo dia capable ianao i-résoudre an'io satria ianao efa zatra de merde taty. Fa ny conseil-ko hoe tena aleo aty Ankatso na dia hoe eo ohatra ny olana kely tsy maintsy misy fa tsisy ankoatrany aty Ankatso. Azo antoka tsara zany carrière-nao any aorianany hoe na misy ary ny olana ao am-piasana dia ianao tsy hoe eo ianao dia bory eo dia tsy hita intsony izay atao fa misy solution foana eo dia izay. Ny torolalana omeko dia tsotra. Ny loharanom-pahalalana voalohany indrindra dia ny fahaizana mihaino ny hafa. Rehefa misy ireny velan-kevitra maro samihafa mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena ireny ny momba ny fampianarana dia mandehana mijery, mandana mihaino fa tsy mijanona fotsiny any an-trano na hoe tsy rarahanay izany. Diso be tsika amin'izay lafin'izay. Fahaizana mihaino ny hafa ny voalohany indrindra. Faharoa, ny fahaizana miditra birao, mijery an'ireny peta-drindrina isan-karazany ireny. Ny vatsim-pianarana ohatra dia hitanao any amin'ny maso ivoho pirenena vahiny izay miasa eto Madagasikara misy foana isa-taona ary isan-karazany. Fa rehefa tsy manana fahasahina mandeha mijery an'ireny ianao dia tavela ary tsy mba manana fahafahana makany amin'ny lalana falehan'ny olona. Roa zay. Fahatelo, efa malalaka be amin'izao fotoana izao ny momba ny teknôlôjia, ny réseaux sociaux isan-karazany. Azo atao tsara no mijery sy maka hevitra amin'ireny tranokala isan-karazany ireny. Indrindra tsy matahotra ny manoratra any amin'izay tompona andraikitra voalazan'ireny tranokala isan-karazany ireny. Zay ny toromarika tena eritreretiko fa tokony hiroson'ny daholobe indrindra ny tanora mpianatra amin'izao fotoana izao. Raha fitiniko zany dia tsy mitsahatra mijery peta-drindrina na any amin'ny sekoly ambony raha ohatra ka miresaka momba ny anjerimanontolo, any amin'ny masovoham-pirenena samihafa mijery tranokala manontany olona indrindra rehefa misy ny velan-kevitra isan-karazany momba ny fampianarana dia mijery an'ireny velan-kevitra ireny, mihaino, manadiady dia miroso avy hatrany fa tsy mijanona fotsiny any an-trano, tsy zatra tolorana.